Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa niala tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny volana firaisan-kina intsony zany ny antoko tiako Madagasikara noho ny ho fanomanan'izy ireo amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka eo. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo aza lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity araka n'izay efa natsibiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fialan'ny antoko timma ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra mahakasika an'izany rehetra izany. Rovan'ny Manjakamiadana, hisy ny fanarenana, ny hasy ny soatoavina. Tonga teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana na rovan'ny Madagasikara ireo mpandala fomban-drazana malagasy nijery manokana ny momba ity rova ity. Fantatra avy tamin'izany fa hisy ny fanarenana, ny hasy ny soatoavina ary ihany koa hanadio ny rova hamerina ny lanjany tahaka ny nisy teo aloha. Ny tena fiainandra malagasy indray tolom-bahoaka 2024 hetsy-bahoaka niainga avy tamin'ireo mpanolontsaina ny tanàna sy ireo tanora Gen Z sy ny mpianatra ka lasa tolom-bahoaka manerana ny nosy. Telo herinandro dia rava ny fitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Nanao ahoana ny zavatra nisy teny an-kianja sy ny teny an-dalambe teny nandritra io tolona telo herinandro izay nanova tanteraka any Madagasikara io. Araka ny reto sary vitsivitsy izay hitantsika reto dia tsy mora ny adinatrehana tao anatin'izany rehetra izany ary maro ihany koa ny anana foya tao anatin'izany rehetra izany satria misy moa ireo izay voatifitry ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ity fihetsiketsehana ity ary arakarakin'izay ny sy ny fatiolona izay dia voamaika na rombotra ny vahoaka ka tsy nampihemitra izy ireo hatramin'ny farany raha tsy niongana tanteraka ireo teo amin'ny fitondrana teo aloha izay. Fantatra amin'izao ankehitriny izao mantsy fa niala ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina ny antoko tiako Madagasikara. Manoloana an'izany rehetra izany dia maro sahady ny resaka mandeha etsiroa amin'ilay hoe vita izany no nilan'izy ireo ilay vonan'ny firaisan-kina ka naleon'izy ireo nitsoaka amin'izay amin'izao fotoana izao mba ahafahan'izy ireo mandefa malalaka an'izay politika an'izy ireo ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara izay satria araky ny fanambaran'izy ireo hatrany dia mitsahatra amin'ny mampikambana vonan'ny firaisan-kina ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity herinandro ity hatrany. Nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera izay tao miara-manonja ny 30 oktobra 2024 lasa teo iny. Fifandresen-dahatra no nisy tao amin'ny anteny miaram-pirenena tamin'ny fifidianana Bro Maharitra fa tsy nisy resaka vola izany mihitsiny. Tahaka ny tamin'ny fanesorana any Andriamatoa Andry Rajoelina ihany io tena resaka conviction resy lahatra ireo député ka nanome lamosina Andry Rajoelina tsy nisy resaka vola na ariary azy. Nararaotiny tamin'izany ihany koa no nilaza mazava tsara ny antony manokana izay natonga any antoko tiako Madagasikara izay niala tsy ho isan'ireo mpikambana ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina intsony amin'izao ankehitriny izao noho ny fanomanana any fifidianana ary noho ny fatratrarana ny tanjona tamin'ny fanoherana izay fitondrana nisy teo aloha no antony nahatonga any antoko tiako Madagasikara no ny safidy niala ao anatin'izao vonan'ny firaisan-kina izao satria efa tsy misy intsony ilay TGV izay ho toerana izay isany nampivondrona sy nampiray anireo antoko politika maromaro mba ahafahana manambatra ny hery ao anatin'izay resaka fanoherana izay. Ka io moa efa nirodana io ny antoko TGV sy ny irmara amin'izao fotoana izao araky ny nambarany ka inona intsony zany no atao ao anatin'izay vovonana izay fa aleo samy mandeha amin'ny antokony avy amin'izay ny rehetra taorian'izay fandresena izay azontsika voatsela izay araky ny voalazany hatrany fa tsy misy disadisa ary tsy misy adiady no tao anatin'izany rehetra izany fa fanapahan-kevitra izay tena voadinika lalina tao anatin'ny fotony tanteraka izay rehetra fanapahan-kevitra no raisiny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny fisitahana ao anatin'ny vonan'ny firaisan-kina izay. Ataoko fa tsy antoko tiako Madagasikara irery ihany no hiala ao anatin'izany araky ny voalazany fa mety mbola ho maro ireo izay antoko politika hiala ao anatin'io fa miandry kely fotsiny dia samy manohy amin'ny antoko politikany avy rehefa aveo ao anatin'izany rehetra izany araky ny voalazany ity solombavambahoaka Fidèle Razarapiera ity hatrany manoloana an'izay fanazavana ny resaka mandeha etsiroa ny amin'ny hoe fialan'ny antoko tiako Madagasikara tao anatin'izay vovonany firaisan-kina izay hatrany.
ao anatin'izay resaka antoko tiako Madagasikara izay dia nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa andriamatoa Marc Ravalomanana izay lehibe no sady filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara tamin'ity herinandro ity ho fiomanana amin'ny fifidianana ho avy no nialany antoko timma tao amin'ny vonan'ny firaisankina tonga amin'ny vanim-potoana izay tsy azo idivirana intsony isika fa tsy maintsy hiroso amin'ny fifidianana madio ekeny rehetra ary mangarahara hoy ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara andriamatoa Marc Ravalomanana tsy maintsy hiomana ny antoko politika rehetra izay hifaninana amin'izany nitsahatra ny tsy ho ao anatiny vondrona antoko politika firaisankina araka izany ny timma na tiako Madagasikara mba ahafahan'izy ireo manomana raha ny fanazavana hatrany ary efa tsy mpanohitra ihany koa izy ireo fa efa mpanohana ny fitondrana misy ny mandika ny fialan'izy ireo tao amin'ny firaisankina tsy araky ny fiheveran'izy ireo azy ka noho izay dia noho izay fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ho avy izao no antony nahatonga any antoko tiako Madagasikara izay nisintaka tao anatin'izay vovonan'ny firaisankina izay mba ahafahana manomana tsara ny ambaindahin'izy ireo amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy izao ary ataoko fa samy hanao an'izay avokoa ireo antoko politika rehetra izay hanolotra ny kandida ho fidina amin'izay fifidianana filoham-pirenena ho avy izao izay satria mantsy io fifidianana ho avy io mety ho maromaro ihany koa ireo kandida izay Hirotsaka fidina ao anatiny ity fifidianana ho filoham-pirenena izay ho avy ity isan'ny voatontonona matetika ao anatin'izay mety ho kandida amin'ny filoham-pirenena mararaka io ny ben'ny tanàna ny Rivonimamo ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine ny filohateo aloha Hera Mampianina andriamatoa Taina Razafinjoelina Laza Razaferson sy ny maro hafa izay isany mandeha tokoa ny resaka mahakasika azy ireo amin'izao fotoana izao ary efa mandeha sahady ny tombatomban'ireo mpanaraka vaovao ara-politika manoloana an'izany rehetra izany amin'ny hoe iza tokoa no mety ho lany ho filoham-pirenena manaraka eo amin'ny fifidianana manaraka eo indray engane mba tsy ho tahaka ny teo aloha ihany no zavatra ho isy fa tena mba fitiavan-tanindrazana sy mba tena finiavana hampandrosan'ny Madagasikara no ho ataony ireo zay filoha mety ho lany eo fa tsy sanatria akory ndeha hameno paosy na ihany koa ndeha hitsinjo ny hoaviny ireo manodidina azy fotsiny fa tsy hitsinjo ny hoaviny taranaka mampara sy ny vahoaka malagasy rehetra ary ihany koa tsy hitsinjo ny hoavy iombonany rehetra ao anatin'izay Madagasikara iaraha manana sy ny malagasy rehetra izay aingane mba ho tena olona tena tia tanindrazana ary tena vonina ny hampandroso izay ny holany eo izay tena patriote ary vonina hiady ho an'ny tanindrazana no holany eo fa tsy sanatria akory ireo olona izay hanao andrakandrana ara-politika na ihany koa hitsentritra ny firenena tahaka nefa nisy teo aloha indray no mety holany eo amin'ny fifidianana manaraka io ka hiverimberina foana ilay fanokanam-panjakana izay efa hita nampahantra ny Madagasikara sy hita fa tena tsy nahitam-baholana tao anatin'izay fotoana lavabe izay tao anatin'ny 420 taona nazahoana fahaleovantena nefa toa mbola manjavozavo ihany izay fampandrosoana any Madagasikara izay mandraky tiny androany dia mbola tsy mahita vaholana amin'izay fampandrosoana tena izy ho any Madagasikara izay ireo mpitondra izay nifandimby teo aloha izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa